Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Tsy afaka misaraka tokoa ny fitiavana sy ny fahaizana mamela heloka satria ireo ny lakile lehibe ahatonga anao hanana fifandraisana maharitra amin'ny hafa. Andeha raisintsika ohatra ny mpifankatia raha toa ka nisy tsy nentina ataon'ilay lehilahy na ilay vehivavy dia afaka amelany heloka ilay nanao fahadisoana, ilay nanaovana fahadisoana satria izany no manam-pirofo fa tena tia izy ary dia mitohy hatrany ny fifandraisan'izy ireo. Indray andro any anefa raha toa ka toa tsy afaka mamela heloka intsony ny iray amin'ireo mpifankatia ireo dia midika izany fa efa niena izany ny fifankatiavan'izy ireo fa tsy toy ny teo aloha intsony. Ary raha izany no mitohy dia hiena ny fifandraisan'izany mpifankatia izany ary dia mety afara amin'ny fisarahana mihitsy aza raha tsy voatsabo. Eny ry namako, irinao ve ny hanana fifandraisana maharitra amin'ny olona tianao, amin'ny namanao, amin'ny olona rehetra? Aza sarahana ny fitiavana sy ny fahaizana mamela heloka dia ho voatahirinao hatrany ny fanalahidin'ny fifandraisanao amin'ny hafa. Tsarovy fa izay teo be fitiavana dia manarikeloka, fa izay mamofo teny mampisaraka ny tena mpisakaiza hoy ny voalaza ao amin'ny ohabolana 7:10 andiny ny 9. Ny fankahalana dia manetsika ady fa ny fitiavana manarina ny ota rehetra. Ohabolana 10 andiny ny 12. Andeha ary sika hangataka amin'i Jesosy mba hanampy antsika hiaina amin'izany fomba fiainana mahafinaritra izany. Amen. Sanandro no funaina rasoamampu fasamalaina fartumuchani andrika tarika Ruama. Zay lay onja ny fanantenana. Dealanareo hita faratsy ifankatiavana no ajoro avela ho anireny fatomapikoro ka firaisana nampa ho hita zakina sarehetra deo vita tsy ho
tena marary manatafo manima toko tialeovey mamapahery mampitodikira mirovery teo itanao fa amonjy azy irateny nata marary manatafo manima toko tialeovey mamapahery mampitodikira mirovery teo itanao fa amonjy azy irateny nata harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo dia mbola manasa mpifalinana ao an-trany hanaraka ny fandaharana ara-pahasalamana no man'ny AWR na ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Mandritry ny minitra vitsivitsy monja no anarahantsika izany koa dia minofinaritra ary. Araka ny efa nambara ombeny dia vokatry ny otrika aretina entin'ny sakafo hohanina sy ny rano sotroina ary ny tanana maloto no mahatonga ny atsasaky ny aretina sy ny fahafatesan'ny ankizy. Azo soroana tsara nefa izany raha mitandro ny fahadiovana isika rehetra. Ahoana izany ny fomba fitandro ny fahadiovana? Arao kely ary ny fandaharantsika. arosoy amin'izay ny sakafo raha matoa. ndana aloha misasatanana fa ho karakaraiko e. Oarakizy avy manasa tanana miaraka amin'ny dada fa hisakafo. Sady hitako nahaloto mihitsy ny tanana avy tany an-tsahatany. Samy manasa tanana voalohany. Atovy ato anaty koveta ato ny tanana rakizy fefa misy rano tia. Zay ndana amin'izay fa vita. Orbona. To tsy sasanao amin'ny savony akory ny tanany reto ankizy. Amin'izay rano efa avy nanasako vilia nge io rano e. Tsy maninona reo Maria fa aza sarotiny efa madio io sady tsy mahita savony eto Mahasolo savony ny lavenina Arbona rehefa tsy misy ary reo efa misy fa ianao tsy mijery. Tsy hitany masontsika ny otrika aretina mipetaka eny amin'ny tanany fa rehefa sasana amin'ny rano madio sy savony na lavenina ny tanana dia voasoroka ny mikroba sy ny loto tsy hipetaka amin'ny sakafo sy hiditra any ambava. Fisorohana aretina maro any zany Endre raha matoa. Avirakizy mamerina manasa tanana amin'ny rano madio sy savony Tsy ny ankizy ihany fisika menakavy Raha ny ankizy manokana no resahana satria mazoto milalao eny an-tokotany eny amin'ny toerana rehetra eny ny ankizy dia mora misy kankana izy. Ny kankana nefa sy ny atodiny dia hita eny amin'ny amany, ny dikina, ny tain'ny biby, eny amin'ny rano sy ny tany. Ny kankana ihany koa dia hita ao amin'ny hena tsy masaka tsara. Ka raha avelantsika enjenjeny fotsiny zaza, nefa isika tsy mahavatra manadio ny zanantsika, dia mety hiteraka aretina maro samihafa eo amin'ny zanantsika ireny loto izay mipetaka eny amin'ny tanany ndatafiditra any ambavany ireny. Ny vahaolana izany mba hitandrona ny fahadiovana hisoroana ireo aretina maro izay miteraka fahafatesana ho an'ny zaza matetika dia izao: sasana amin'ny rano madio sy savony
na amin'ny rano sy lavenina ny tanana mba hialany ny otrikaretina. Tsy ampy anefa amin'ny fanasana tanana fotsiny fa tsy maintsy asiana savony ho isika, ary raha sanatria ka tsy manana savony ianao dia azo atao tsara ny mampiasa lavenina. Kosehana amin'ny lavenina ny tanan'ny zaza, ny tanan'ny ankizy, ny tanantsika olon-dehibe ihany koa, dia avy eo kobanina amin'ny rano madio. Ny fanaovantsika an'izay fihetsika tsotra izay dia misakana ny otrikaretina, ny mikroba, ny loto mba tsy hipetaka eny amin'ny sakafo izay horaisitsika ka ho tafiditra ao anatin'ny vava rehefa mihinana azy isika. Ny zaza indrindraindrindra moa ny tena resahany eto amin'izany. Miaro amin'ny kankana ihany koa ny fanasana tanana. Tokony hisy rano sy savony mandrakariva na rano sy lavenina mandrakariva eo akaikin'ny lavapiringa mba hamora ny olona rehetra, indrindra fa ny zaza, manasa ny tanany amin'ny rano sy ny savony na amin'ny rano sy ny lavenina. Verina indray izany fa eny akaikin'ny lavapiringa na ny kabone dia tokony hisy rano madio sy savony na rano sy lavenina mba hanasana tanana avy hatrany rehefa mivoaka avy ao anatin'ny kabone na ny lavapiringa isika. Tadidio tsara fa tena ilaina ny fanasana tanana rehefa avy mangery na avy mamitra zaza ianao. Sasana ihany koa ny tanana rehefa avy mikarakara biby, na biby inona na biby inona ny raisitsika dia tokony hanasa tanana tsika aoriana amin'ny fandraisana azy ireny, na avy mandray sakafo manta. Ankoatran'izay ihany koa dia sasana tsara ny tanana raha vao mikarakara na mandroso sakafo isika, na mihinana sakafo na andeha hamahana zaza. Averina indray izany satria matetika varim-bariana isika dia tsy mahavatra, fa mba hisoroana ny aretina isan-karazany dia sasana tsara ny tanana izay vao manomboka mikarakara sakafo isika, izay vao manomboka mandroso sakafo isika na ho an'ny olon-dehibe na ho an'ny zaza, na melohan'ny nanana na melohan'ny amanana zaza, na isika olon-dehibe izany na ny zaza dia tokony hanao izay fihetsika izay avokoa. Ary indrindra satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza dia ny mbola kely izy dia ampianaro hanasa tanana mandrakariva rehefa avy mangery alohan'ny sakafo mba hisoroana ny otrikaretina izay miteraka aretina sy ny fahafatesan'ny zaza. Mazoto manao tananam-bava ny ankizy matetika. Noho izany tsara raha sasana matetika ihany koa ny tanany, indrindra rehefa avy ny lalao izy. Ho antsika lehibe izany dia tadidio fa ny ankizy dia tia manao tananam-bava. Anjarantsika lehibe izany no manasa ny tanany matetika, indrindra rehefa avy milalao izy. Hitantsika fa tena azo tanterahana tsara ny fomba fitandrona ny fahadiovana mba hisoroana ny aretina maro, indrindra fa ny areti-pivalanana izay matetika mitranga eo amin'ny ankizy, ary tena mahatonga ny fahafatesany zaza sanatria ny vava raha toa ka miombo ny aretina. Anjarantsika izany manao fampiarana. Ry ray aman-dreny, rankizy isaky ny manasa tanana tsika menakavy dia sasao tsara amin'ny rano madio sy savony na lavenina ny tanana mba hialan'ny otrikaretina tsy hipetraka amin'ny sakafo sy hiditra any am-bava dia ho voasoroka ny aretina maro. Mahafinaritra ny madio mitondra fifaliana, mitondra fahasalamana ho anao sy ny manodidina anao, ny fiainana ao anatin'izany fahadiovana izany mandrakariva. Ary tsaroa fa ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha, hoy ny voalazan'ny soratra masina. Ataovy ary ny fampiarana. Hatreto ihany koa aloha ny fiarahanao tamin'ny fanjany aina sy ny teknisianina sama izay nanolotra iny fandaharana ara-pahasalamana iny. Hitahantsika rehetra ny Andriamanitra. Ilay feo ny fanantenana. Telefony 033 37 106 13. Golden Angels.
misy farany ny ratsy atao ety manapetrako ilay andrompity sao ianao mievitra faharitrany ety disoevitra ianao fa mandiny ny fakampanay ny fitsapanako de nataony mba hitondra vokatso tadidio filay Jeso de nisendry reriko ka nandesireny ratsy tamin'ny Iso fandriamanitra mahita ny atao na ny miafina na ny miseho izao ko tandremonao izao ny famindrana ovao raha teo voavonjy ianao misy farany ny ratsy atao ety manapetrako ilay andrompity sao ianao mievitra faharitrany ety disoevitra ianao fa mandiny fandriamanitra mahita ny atao na ny miafina na ny miseho izao ko tandremonao izao ny famindrana ovao raha teo voavonjy ianao misy valiny mitsara atao ety de fanomezana avy amin'ny Kristy de lay fiainan-danitra fiainana maharitra ararao ty fanivony lanitra izay lay onja ny fanantenana mahita ny atao na ny miafina na ny miseho izao ko tandremonao izao mifamindrana ovao raha teo voavonjy ianao de ny tsara no aoka imasoana AWR manolotra ho anao feo ny fanantena ny akamaroan'ny olona dia mitady zany atao hoe harena sy famalintsoi izany ary betsaka ny mikatsaka izany famalitsoa izany raha ny eto tany no jerena ary mivezivezy atseroa mihitsy mitady izany famalitsoa izany ary ilay famalitsoa dia izay mora azo sy aingana indrindra no betsaka mitady ary io famalitsoa io matoa tediavina dia ilay ampanakarena aingana no
be mpikatsaka indrindra fa vitsy kosa izany hoe olona mikatsaka ny famalitso mbola lavitra izany. Tsy misy maharatsy izany atao hoe mahazo ny famalitso izany, fa ny tena zava-dehibe sy tsara indrindra dia ilay famalitso maharitra mandrakizay, izay no tsara katsahina sy diadiavin'ny tsirairay. Petsaka mantsy hoa ny olona mitady ilay famalitso vetivety, fa ny tena tsara indrindra dia ilay famalitso mandrakizay. Indray andro dia nisy mpanjaka anankiray izay nitady ny mpitahiry vola tao amin'ny fanjakany. Rehefa nitady izany mpitahiry vola izany izy dia namory ny vahoaka tao amin'ny fanjakany, dia natao ny antso. Rehefa natao ny antso ho amin'izany famoriana olona fitadiavana mpitahiry vola izany, dia tonga marobe tokoa ny olona teo amin'ny lapan'ny mpanjaka. Fa mialoha indrindra ny hidirana sy hahatongavana eo amin'ilay kianja izay natao amoren'ny mpanjaka ny olona rehetra, dia tsy maintsy mandalo amina atao hoe koloara kely anankiray feno vola madinika ny olona rehetra. Ka rehefa nahita ireo vola madinika niraraka teo amin'ny tany, ny olona dia samy nameno ny paosiny avokoa. Rehefa izany dia tonga teo amin'ny kianja lehibe anankiray. Io kianja lehibe io no natao ifidianana ny mpitahiry volan'ny mpanjaka, ary tafiditra ao anatin'ilay atao fifidianana ny mpitahiry volan'ny mpanjaka dia ny fandihizana. Ka nalefa ny mpanjaka ny hira mampandihy ny rehetra, dia nilaza ny mpanjaka hoe aoka samy andihy avokoa ny olona tsirairay avy. Dia nalefa ny hira. Rehefa nijeren'ny mpanjaka dia tsy nisy olona afaka nandihy ara-dalàna mihitsy afa-tsy zazalahy kely anankiray. Fa maninona no afaka nandihy ara-dalàna ilay zazalahy kely anankiray? Satria izy no tsy nanafina vola tany am-paosiny, ka afaka naneho dia ara-dalàna tany fony rehetra. Fa ny olona rehetra kosa dia voahelingelin'ilay vola tany am-paosy, satria isaky ny mihetsika dia raraka latsaka ny vola. Ka rehefa izany najano ny mpanjaka ny hira, ary natsona ilay zazalahy kely anankiray. Nijeren'ny mpanjaka tsy nahitana na dia farantsa kely anankiray aza tany am-paosiny. I Zadigy, zay no anaran'ilay zazalahy kely. Zadigy izay voafidy ho mpitahiry vola amin'ny fanjakana, na dia mbola zatovolahy kely vao eritrery ny asa. Hitantsika amin'izany fa tsy nijery ny zavatra hita vetivety ilay zazalahy kely, fa nijery ny famalitso maharitra ela izy. Izao ny voasoratra ao amin'ny Hebreo 12:10, ny 9:7 sy ny 5:20. Hebreo 12:10, 9:7 sy ny 5:20. Finoana no nandavan'i Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Ny fidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra, toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Ny fidy Mosesy, ny fidy ny andahy izy. Inona no fidiny? Ny anakarena miaraka amin'ny Farao ve? Tsia, ny fidy izy ny hiaraka mijaly amin'Andriamanitra. Nanaiky izy ny ara-hijaly amin'Andriamanitra. Zany ny fifidianana izay nataony Mosesy, dia ny fifidianana hiara-mijaly miaraka amin'ny Andriamanitra sy ny famalintsoa. Tsy voninahitra ve ny hoe natsangana ho zanaka ny zanaka vavin'ny Farao, ary tsy hoe ho zanaka fotsiny fa ho zanaka mpandimby, ary tsy hoe ho zanaka mpandimby fotsiny fa ho amperora. Milevina miaraka amin'ny vatapaty volamena telo sosona atiny sy ivelany, milevina miaraka amin'ny sotro
volamena sary ndo sarytava volamena fa i Mosesy kosa dia nifidy ny ara-mijaly amin'ny vahoakan'Andriamanitra satria nijery ny famalian-tsoa izy, nijery ny tsy hita izy, fa ny hita dia vetivety foana, fa ny tsy hita kosa maharitra mandrakizay. Zany ny zavatra izay nofidiany Mosesy. Ary raha jerentsika hoe fa inona tokoa moa izany fahoriana niatra tamin'ny zanak'Israely zany tany Egipta. Voasoratra ao amin'ny Eksodosy 1:7 sy ny 9:10 no jerentsika. Eksodosy 1:7 sy ny 9:10. Zao ny fivaky ny teny: dia nampanompon'ny Egiptianina fatratra ny zanak'Israely, nampanompon'ny Egiptianina fatratra ny zanak'Israely. Fanompona izay niatra amanaina. Ary tsy zany ihany, fa eo amin'ny 9:9 ka nanao hoe raha mampivelona ny vehivavy Hebreo ianareo ka hitanareo eo amin'ny fipetrahany vazazalahy dia vonoy, fa raha vehivavy kosa dia velomy. Zany ny fahoriana izay ny anjady tamin'ireto zanak'Israely reto, fahoriana izay tsy zakany olombelona ho zakaina. Kanefa izany fahoriana izany, izany no tiany Mosesy ny arahana, izany no tiany Mosesy ny iainana. Satria inona ny zavatra nijereny Mosesy, inona ny zavatra nakamaminy. Ny Hebreo 12:9 dia milaza manao hoe nijery ny famalian-tsoa izy, ny famalian-tsoa izay maharitra mandrakizay, nijery ny tsy hita izy fa tsy nijery zavatra vetivety. Jerentsika ilay Hebreo 12:9 teo 9:20. Zao ny vaky ny teny hoe nanao ny faharatsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho ny zavatsoa ny Egipta satria nijery ny famalian-tsoa izy, nijery ny famalian-tsoa izy. Tsy nirarahiany Mosesy izay arena izay hita vetivety sy olevina vetivety, fa ny famalian-tsoa izay maharitra mandrakizay, zay ny niriny. Ary ianao inona ny jerenao ankehitriny? Ny famalian-tsoa izay omeny zao tontolo zao izay vetivety ve, sa ilay famalian-tsoa maharitra mandrakizay iarahana amin'Andriamanitra? Andriamanitra ne hitany anao amin'ny fanapahan-kevitra izay horaisinao. Amen. AWR Malagasy@gmail.com. Tarika feo iray. Simba muralu Siarita Mandrakiza Faye Mandalu Avuku Mieli Nariku Mandalu Nizavatareta Etu Mamita Kavuku Simba muralu Siarita Mandrakizai Faye Mandalu Avuku Batu Pazireni Masu Itazana Layani Wani Ibanzina Ilaya Kanilai Paradisa Sisiakasu Unena Najaya Ruani
izay ilay onjany fanantenana ivelono lazaiko anao e ny eto antany any olao fasao ianao varimarina manadino ilay fodina karaisoje sopanadino ny otanao rehetrany mba atopazy reny maso itazana lay anioany ibanjina ilay akany ilay paradisa tsisy akaso onenanandray androany mba atopazy reny maso itazana lay anioany ibanjina ilay akany ilay paradisa tsisy akaso onenana dray androany mahazofa endrena mahazofa alalàna fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zareo tsy maharitra fa tsara manazy ary lavitra ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina ry mpiainy malala namanao andrimbovonjerinay vo sy ny namana samma zay eto amin'ny radio AWR ihany zao renareo zao ary tonga mitsidika anareo indray am'ty androany tika de faly manao fofantanana ho atsika rehetra mahatsara fihavanana zany ary efa tahaka ny hitanay am'ralasady ny tsikitsiky eo am'lonny vata fifandraisam-peo io miaino sy manaraka izany fandarana zany mbola niresaka ao anatin'ny tontolon'ny tanora ihany mbola toizatsika ary miresaka mikasika ny fanambadiana ny loha hevitra zay voizina ankehitriny efa nisy any ny lesona maromaro teo aloha zay nampiditra atsika ao am'izany loha hevitra izany ary androany de ho toizatsika kely ny famakinany teny zay hitatsika eo amin'ny genesisy 2 ary miandininy fa 2 tapany 2 rehefa avy napatorian'Andriamanitra i Adama de zao naka ny taolatehezany anankiray izy naka taolatehezana anankiray nahoana re no anankiray fotsiny nalainy nahoana no efa napatoriany Adama ka naninona tsy namolavola olona ray hafa izy de tsy nikitikitiana ny Adama mihitsy misy dikany lalina eo amin'ny lafi-piainan'ny olombelona manaraka izany toejavatra zany ry mpiainoavana fa raha naka ny taolatoezana tao amin'ny Adama izy zany taolan'izany de velona izany taolan'izany rehefa manao grefy ny mpandidy ankehitriny dia sy taolapato no andeha tsofiny ao anatin'ny taolana velona ka ifampitoy indray ny taolana anankiray ohatra taolan'ny azon-damosiny fa iny taolana maty iny a de tsy mahay mandray intsony ny zavatra rehetra satria na lalan-draha madinika indrindra teo aminy azy a de tsy miasa fa tsentsina tanteraka efa lasa maina azy angamba rehefa tsy nandehanany raha fotoana vitsivitsy ka eto de tena mahagaga de mahagaga ty fihetsik'Andriamanitra ity satria raha ny mampamorona azy azo natao mihitsy hoe atao iny moa ny taolany Adama no kitikitihana fa de teo Adama de milaza aminy fotsiny Andriamanitra hoe jerenao fa anamboatra namanao anao a fa eto dia tsy maintsy nataon'Andriamanitra mihitsy
ity hetsika anankiray ity naka ny taola tehezany anankiray izy ka nanakombona nofo hosolony ny tsetsenany zany le banga nakany an'le taolany iny de nataony nofo io moa ny tonga fitenenana hoe la nature horreur du vide zany hoe tsy tia zavatra gobagobaka sy bangabanga zany ny natiora fa tsy maintsy fenona foana iny ary misy famarinany zany amin'ny toejavatra maro satria na ny baloma zay malemindrindra renge rehefa tsy asina rivotra ao anatiny de tsisy dikany tsy tiany le zavatra hoe tsisy ninonao fa nasina rivotra ao de fa zavatra zany rivotra zany fa so hoe veritsika hoe rivotra ve ka tsy ho hita de rehefa nakombon'andriamanitra ra le nofo zany hoe sitrana zany lay fery sa nisy fery teo zay nisokatra nangalana n'iny taola tehezana iny de zao hoe eo amin'ny andininy faharoamroapolo ary ny taola tehezana izay nalainy Jehovah Andriamanitra tamindra lehilahy de nataony vehivavy ka nentiny tany amindra lehilahy zavatra tena mazava be mihitsy de zao hoe nanamboatra lay vehivavy zany Andriamanitra tsy teo akaiky ny Adama mihitsy fa tany ambadibadika tany lavidavitra ny Adama nanamboarany azy ary matony izy zany de zao mbola miveriny any lay fitenenana manao hoe tian'Andriamanitra ho fahagagana tian'Andriamanitra ho zavatra tsara zay tonga tampoka eo am'lohany Adama fanomezana zao tontolo zao moa de be debe ny mankalazany zany hoe Saint Valentin zany fetin'ny fitiavana ary rehefa manome fanomezana ny lehilahy anakiraika ho an'lay vadiny dia tsy asehony mihitsy iny raha tsy efa amle minitra farany hoe tia ny fanomezana menanao ary io tsy amin'ny resaka hoe Saint Valentin zay ihany no ahitantsika n'izany toejavatra any fa rehefa anao fanomezana ho an'olona anakiray tsika de zay le hoe effet de surprise zany hoe atao zavatra mahataitra mahagaga indraindray mampivarahontsana ihany ary mampitebiteby fa de zao no mahafinaritra hoe atao zavatra zay hitondra ny antony zay de hitondra fahasambarana ho an'le mandray ka nataon'Andriamanitra lavidavitra ny Adama zany nanaovana ny eva satria i Adama raha teo fa rehefa nikombona ny nofo de navelan'Andriamanitra hifotsy kelikely eo izy zany rehefa vita nataon'Andriamanitra ka navita n'lay vehivavy izy dia zao no nataony eo amin'ny andininy faharoamroapolo tapany faharoa io de nataony vehivavy ka nentiny tany amindra lehilahy dikany hoe nentiny tany amindra lehilahy de zao hoe asa nga mety aka sary a-tsaintsika batain'Andriamanitra zany eva de mibataina keo satria tsy mahay mandeha ve ngamba tsy ho am'izay lafin'izay fa no tantanan'Andriamanitra eva dia ho atolotra ny Adama le hoe atolotra ny Adama de zao hoe aseho azy aloha zay moa no voalaza eto de hoe ary nentiny tany amindra lehilahy le nentiny io zany amy voambolantsika malagasy de zao hoe hoentina ho prezantena ho aseho ny tantanana ary natorony ko ny lalana satria eva mbola tsy mahalala ny lalana hoe atsy nge misy miandry anao hoe le Adama zay ho namana mpanampy anao de zao atsy ambadika atsy izy tsy fantatrevo zany efa misy namany miandry azy tao efa misy an'izany hoe Adama zany fa ho any eva de fahagagany ihany ko ny tranga eo ka rehefa nentin'Andriamanitra teo dia tsy eva ny gaga voalohany fa hoy raha lehilahy eo amin'ny andininy 7 ankehitriny de taolana avy amin'ny taolako sy nofy avy amin'ny nofoko ity de atao hoe vehivavy satria lehilahy ny nanalana azy eo zany tsika dia mandrava fotompisaina sy fotom-pietreretana sy filôzofia maro mihitsy zay entin'ny olombelona amin'ny alalan'io andininy io fotsiny inona ny zavatra hitatsika eo rehefa tonga teo amindra lehilahy ny vehivavy de zao gaga aloha ngamby Adama ary zay mihitsy le tadiavin'Andriamanitra ny atonga azo gaga satria rehefa gaga ny amin'ny zavatra mbola tsy hitanao mihitsy ianao de manjary miasa ny sainao mikarokaroka hoe inona ary ty izy ity ahoana natokavanyity teto ary ho atao inona eto izy ty satria Adama tsy mbola nahita ny io karazana zavatra miforon'Andriamanitra anankiray io fa ny karazana hitany hatramin'izao de ny biby fa ny tahaka azy tsy mbola nisy mihitsy ka rehefa ny visa fisainy
nyjereny tsara nalainy ambony nalainy ambany jereny fa misy volo to azy jereny fa misy maso roa tahaka azy jereny fa misy vava misy orona jereny fa mana tanana tahaky ny tanany mety nydinidiniany tsara mihitsy hoe misy firy ny rasany tanany ty anankiray ity ary izy ty de mitsangana tahaka koa fa tsy mandady tahaky reo biby zay hitako mazava tsara mihitsy zany fa nisy fandalinana nisy famakafakana nisy fandiniana ary rehefa gaga tahaky zany iadama de tsy navelan'andriamanitra itoetra ela tam'zany zavatra zany fa zao nazavain'andriamanitra taminy ny zavatra nataon'andriamanitra tantarainy hoe iadama napatoriko ianao de nalaiko ny taolanao anankiray tsapao tsara nge io misy taola tehezana anankiray nasoroko teo ary raha fa tsapainao de nofony ao de nataony adamo zany de nijereny ko satria tsy mbola nisy ny fitaratra de nitantarain'andriamanitra hitanao ianao zany a rehefa natorony teo amin'ny endriky eva hitanao ty anankiray ty jereo tsara ny masony fa ianao koa mananoatran'io jereo tsara ny vavany jereo tsara ny sofiny jereo tsara ny volony jereo tsara ny toetoetra amin'ny akapobeny fa de mitovy amin'io ianao ka de zao le taolana nalaiky tao aminao iny nanamboarako an'io avy aminao io de vakivava iadama tena tsara tarety namana nentin'andriamanitra ity tonga lafatra ary mahafinaritra mahateo ty ary de zao fantatro zany fa kay avy ato amiko nakana azy taolako zay natoka azy ny teny hoe ankehitriny de taolana avy tamin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity zany hoe raha dinihiny zany de hoe tsy afakory fizaho ihany fa nanjary anakiroa zahay ary de nataony hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy tamy voalohany zany de tsy nisy ny fahaterahan-jaza aloha fa tonga de adama sy eva nanomboka ary adama sy eva de efa nanany maizy azy amy maolona matotra azy ka izay leson'izay ny tsoahantsika am'ty androany ity Andriamanitra dia tsy nampivady tsy nampiaraka olona anakiroa zay samy voalohany aloha mbola tsy arisaina faharoa olona mbola tsy mahalala na inona na inona mikasika ny tenany ary fahatelo de zao hoe tsy olona tongatonga eny ananinanina eny jerijerena de zay no namana tandrify na mpanampy tandrify fa lay ny volavolain'Andriamanitra ka netiny eo anatrehany Adamo de tahaka zany ko ny ianao tanora zay tsy mbola manambady asay voentin'Andriamanitra eo anatrehanao lay taolana nalaina tao aminao ka nanamboarany vehivavy ho mpanampy sahazanao de am'izay ndray ny fanaovantsika veloma ry mpiaino malala am'ty androany ity fa zavatra mahafinaritra zay isarahantsika zay ary mindro mananteny zay fa amin'ny fotoana manaraka de mbola afinaritra anao lavitra mihitsy ny toin'zany namoronan'Andriamanitra ny olona sy ny nananganana ny fanambadiany zany ko dia mametraka ny veloma vetivety re tompoko mba hotain'Andriamanitra ara sitrapony dia mbola eona indray eto am'ty vata fampielezam-peo ty isika hitafatafa sy dinidinika mikasika izany loha hevitra zany namanao Andriambavonjy Arinaivo no nanotra zany fandarany zany ary namana samy manao nanampy azy tao amin'ny fikirakarana ny lafiny teknika miara manofo afatanana zay mindrala manao velomanareo veloma to Fatsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina ilay feo ny fanantenana téléphone 034 06 797 62 Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity page ity AWR feon'ny fanantenana
tarika alisan mifankahita ho azy eny dia sy ny tiana rehefa andriamanitra manomana fanambadiana fa izy no mandatra ny fiainan'olombelona ireo zay resy lahatra tsy nahita fanenenana fa tena mafinaritra inona fahatra mifankahita ho any tia sy ny tiana mifankahita ho any tia sy ny tiana raha mbola maharitra ny andro ny tany fifankatiavan'izy ireo tsy hisy fiafarany fianano tsy miova omaly sy anio ny tokantranon'izy ireo ry tompombataio ho tena mafinaritra inona faharitra mifankahita ho any tia sy ny tiana mifankahita ho any tia sy ny tiana zay lay onja ny fanantenana ronono sy tantely izay tany ankanana no nahatonga ny olona ho lava sy pikana raha tena Andriamanitra nataontsika fihinana zay tokantranontsika ve sy ho feno ny famasinana inona faharitra ho tonga trany an-danitra ifankahita ho any tia sy ny tiana ifankahita ho any tia sy ny tiana mifankahita ho azy eny tia sy ny tiana rehefa Andriamanitra manomana fanambadiana zay lay onja ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feo ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata dia mitoetrany ny fianarantsika amin'i jesosy izy mihitsy no mpampianatra lehibe ary ny fanentanana ataony lesona amintsika dia ny atonga antsika hianatra mivantana amin'i jesosy ny olona dia fitaovana ihany tahaka anay izay miara-mianatra aminao eto ny boky sy ny sisa fa ny tanjony lesona dia izao ny tsiraray amintsika mihitsy no asaina mianatra mivantana amin'i jesosy mianatra amin'ilay Andriamanitra tonga no misy fanentanana sy fananarana nataon'ny apôstôly Paoly tamin'ireo kristianina tany Filipy izay natao ho asy ianao ihany koa ao amin'ny Filipianina 2 no ahitantsika an'izay Filipianina 2 ka ny 9 ka hatramin'ny 10 ovaka itsika miaraka Filipianina 2 ka hatramin'ny 10 raha misy famporosiana ao amin'i Kristy raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana raha misy firaisana amin'ny fanahy
raha misy famindra-po sy fiantrahana dia tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina iray fitiavana miray fo miray hevitra tsy manao na inona na inona ny fifampiandaniana na mandrany tena foana fa mifanetrehtena dia aoka samy ianao namany ho mihoatra noho ny tenany aza samy mihevitra ny azy any fa samy ny any namany koa zay le fanentanana ahoana ny fomba ahatonga nyzany ho zava-misy fa tsy ho resabe fotsiny eo amin'ny 5 ny vahaolana aoka ho ao aminareo zao saina izao zay tao amin'i Kristy Jesosy koa averitsika indray mandeha aoka ho ao aminareo zao saina izao zay tao amin'i Kristy Jesosy koa ka inona ary zany ilay sain'i Kristy zay tsy ambaratelo ahatonga antsika anana an'ireo toetrareo iray saina iray fitiavana iray fo iray hevitra tsy manao nininina ny fifampiandaniana na mandrany tena foana fa hanetry tena inona ilay sain'i Kristy zay tokony ananantsika ary eto dia mialatsiny raha miteny indrindra fa ireo nomenandraikitra manokana ho mpitarika zay tokony hanome ohatra ny olona tandremany zao ary lay izy andiny fahina sy ny manaraka no ahitantsika ilay sain'i Kristy na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nifoana ny tenany tamin'ankany ny endriky ny mpanompo sy nahatongava no manam-pitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaika hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolen'ny lohalika rehetra na ny an-danitra na ny etỳ-tany na ny ambanin'ny tany sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray tsy misy fanamboaramboarandresaka azo atao eto hanomezana fanazavana ahafahana manamarina ny fo sy ny saina tia manandra tena fahita eo amin'ny mpitarika maro amin'ny lafiny rehetra mihitsy Jesosy izay Andriamanitra mihitsy no arahantsika dia aoka ny toe-tsainy no toe-tsaintsika aoka ho ao aminareo zao saina izao dia ny sain'i Jesosy raha misy andininy ara-tsoratra masina maneho indrindra ny ohatra lehibe nasehon'ny lanitra tamin'ny alalan'i Jesosy ny amin'ny ohatry ny fanetretena lalina ahafahana mamonjy dia ity voalazo amin'ny Filipiana 4 ity no misy azy ao no mirakitra ny fahaiza manao faratampony mikasika ny atao hoe fifandraisana miresaka momba ny siny Kristy meloa ny mahandriamanitra azy natongavany onofo ny maha-olombelona azy nanekeny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ireto andininy ireto ary milazalaza ny amin'ny lalandavitra sy sarotra izay nizoran'i Jesosy avy any an-danitra atrehany Kalvari ary miresaka ny fanandratany ray an' Jesosy koa rehefa vita ny asa nampanovina azy nasandrany ho eo amin'ny toerana izay ianko fanjao tontolo izao Jesosy fahamarinana mahagaga mahatalanjona no hitantsika amin'ireo andininy vakitsika teo ary asaina mianatra amin'i Jesosy isika hanana ny sainy zero tsara ny dingana nataony rehefa hamonjy atsika azo nataony nijanona tany an-danitra dia mibaiky fotsiny avy any ambony any na nandefa anjely fa izy mihitsy nidina navela ny seza fiandrianana dia niova olombelona izy niteny tamin'ny fitenin'olombelona fa tsy sanatria isika no nitereny hatakatra ny fomba fiteniny avy any an-danitra nitakosona tamin'ny olona izy namantatra izay ilainy tamin'ny lafim-piainany rehetra fa tsy niara-panahy ihany ary rehefa nahazo ny fon'ny olona izy vokatr'izany vao niteny taminy hoe handeha naraka lesona ho antsika rehetra izany nanome ohatra mihitsy Jesosy ny amin'ny tokony ataontsika rehefa mamonjy fanahy rehefa hifandray amin'ny hafa midina ambany dia ambany mifangaro amin'ny olona miteny amin'ny fitenin'ilay olona
nantenany apôstôly paoly fa hianatra amin'i jesosy sy nahatongavany ho nofo ireo mpino any Filipi izay tia miady hevitra resabe. Nandray niendrik'olombelona Jesosy, tena niainany mihitsy izy, niendriky ny mpanompo sy nahatongavany manam-pitoviana amin'ny olona no voalazo eo amin'ny 7 amin'ny Filipiana 4. Tena fidinana ambany dia ambany ane zany ary nanaiky ny ombona tamin'ny hazo fijaliana mihitsy aza ny solo antsika. Raha Jesosy aza nanao an'izany mba ampiavana antsika olombelona amin'ny lanitra indray, maika fa isika samysika izay mpanota mantso. Ampatsahivina antsika fa betsaka ny lesona azontsika ianarana avy amin'i Jesosy, ilay mpampianatra lehibe. Izay raisitsika avy amin'ny fiainany mihitsy fa tsy ny zavatra nylazainy fotsiny. Ary eo ny tsy ampy amin'ny mpitarika rehetra izay natao hanome ohatra. Ny resaka dia tena azo hinanambary hoy ny fiteny izay, fa ny fiainana dia tena mandiso fanantenana. Misintona lesona avy amin'ireo hafatra no zarainy nandritra ny asa ny tetỳ tany isika, fa koa mianatra ny fihetsiny tamin'ny hafa. Jereo ilay fomba nataony, nidina, tena ny fandray akaiky, ny fanakalo hevitra tamin'ny olona, nananja ny kolotsaintsika izy. Azontsika raisina ho modely eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, ny fanetretena nananany tamin'ny nanekeny hanakalo ny voninahitry ny lanitra tamin'ny finanam-bilona. Aza miteny hoe ka izy Andriamanitra koa, matoa entanina sy ampianarina sika hoe aoka ho ao aminareo izao saina izao, dia azontsika atao izany ilay izy. Esory ny fizahozahoana, meteza mba hiasan'ny fanahy masina, atongo izany ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy, na ianao na izaho. Tsy misy dika ny laharana misy atsika eo amin'ny fiarahamonina, raha ampitahina amin'ny laharana ambony indrindra nisy an'i Jesosy, kanefa jereo nidina izy mba hahafahany mamonjy sy manome ohatra ho antsika. Etsy andanin'izay, matetika izao tontolo izao no manasa antsika mba hanandratra ny tenantsika, hirereny amin'ireo zava-bitantsika. Lesona samy hafa amin'izany no ianarantsika ao amin'ny finanam-bilona tany Betlehema, amin'ny ilay mpampianatra lehibe. Nasehoany mazava fa izay manetry tena no asandratra, tsy eo amolotra fa eo amin'ny fiainana. Tsy amin'ny fanandratantsika ny tenantsika no atanterahan'ny asa lehibe ny fanabiazana sy ny fanavotana ataon'Andriamanitra, fa ao amin'ny fanetretena eo anatrehiny sy ny fanompoantsika ny hafa. Marina fa ny ambony ihany no afaka midiny, fa ny ambany moa hidina ho aiza? Any ambanin'ny tany? Ka matoa tsy afaka midina ny olona anankiray dia satria tena ambany ny tena toetsaina ananany na manana toerana ambony azy izy. Mino avy fa samy angataka mafy amin'Andriamanitra isika mba hanana ny toetsain'ilay mpampianatra lehibe izay Andriamanitra mihitsy, fa izany tsy ambaratelo ny tena fahalehibiazana marina dia ny fanetretena nananany. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao ataony mamerina miaino na maka maimaimpoana ny fandaharana anarahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org. Mandrapitafindray ary